Publicité. Kafaliana trany tompoko lasy tompoko vavy no androsoanay ao anatin'ny atokantranonao amin'ny ity androany ity ato anatin'izao favaotselatra manokana izao atimo amin'ny ano no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana izay manasanao avy hatrany ihany koa tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany araka ny hitanao eto amin'ny plateau izao moa dia manam-bahintsika tsy izy zany fa sœur Fabiola Damour izay filohan'ny fiangonana kristianina miara mivavaka miarabanao tonga soa eto amin'ny M24. Ya faly miarabanao ihany koa dia faly miaraba ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka anay any amin'ny tokantrano izay misy azy amin'izao fotoana izao. Ya, makasitraka anao nanaiko ny vahiny tato anatiny vavaotselatra ity fanontaniako avy hatrany ngamba sœur Fabiola hoe iza marina moa zany sœur Fabiola zany dia inona no nahatonga anao lasa resy lahatra hoe anao mpanompon'Andriamanitra anao tonga mpanompon'Andriamanitra? Ya sœur Fabiola aloha zany ny tena anarako dia Fabiola Damour fa tatsy aoriana dia lasa sœur Fabiola zany no anarako. Dia ny zavatra misy naresy lahatra anahy tamin'ny hoe asan'Andriamanitra zay zany ny papako manko zany jiosy dia mamako Besimisaraka gasy dia tao anatin'izay ny fitezan'ny papanay anay zany dia efa ohatry zao mihitsy hatramin'ny mbola kely ary nanomboka za 10 taona dia efa nitezainy anjely foana misy anjely foana manaraka anahy fa tsy haiko hoe anjely tamin'ny 17 taonako dia tamin'ny 15 taonako za dia efa nanangana fiangonana dia seho taminah le anjely hoe anangana fiangonana za dia papanay nefa sara mpiaro aminazy zavavy satria papanay zany vao hitanao miresadresaka amina lehilahy ka sy fantany dia tena masika mihitsy papanay tena mikapoka mafy zany hoe zanaka tiana sy sina rasakazo dia tena mikapoka mafy izy ary tsy vitan'izay fa ianao zany tsy afaka maninona mihitsy dia rehefa misy olona foana zany miresaka amiko amin'ny alina dia teneniko papanay hoe za papa misy amin'ny alina misy lehilahy foana mifampiresaka amiko dia izy io ohatritra n'izao fitafiny manao akanjo lava dia mazava be dia mirapiratra dia lazainy fa anjely hono izy dia izy papanay hoe teneno izy hoe tsy miresaka aminao izy fa papanay hono hoe sary-piaro be amin'ny zanakavavy dia amin'ny papanay miresaka dia niseho tamin'ny papanay izy tamin'ny 15 taonako zany dia seho tamin'ny papanay izy dia hoe ry taninareo rio izy anaovana fiangonana fa misy zavatra masina hotérizinao dia ataovy 7 metatra ny sakany dia 15 metatra ny alafany dia aiza izy papanay nanana volany zany dia hoe isy vola tonga eo dia ino marina ny ampison'iny nisy vehivavy nitondra fiara 4x4 fotsifotsy zay dia tsy fantatra mihitsy nefa ohatran'ny lehilahy izy dia teo dia asaka mba hitady ny sœur ozy sœur Fabiola dia zay tsy mahafantatra hoe zany sœur zany dia avy teo dia nanatona dia fa tsy ozy izy le vola anaovana fiangonana dia ataovy ny asan'Andriamanitra dia lasa izy avy eo sisy resaka dia avy teo dia natao papanay le fiangonana dia natao araka ny nomena na sy papanay tao anatin'le fahitana satria papanay koa majiosy anazy dia manana sindrimandry izy ary avy taminazy zany zavatra io no tonga tatsy amiko novaina nefa zay valo mianada rola dia enina vavy fa za rery ihany no tratran'izao dia nanomboka za 17 taona amin'izay zany mitezana foana le anjely mitezana io fiangonana io rehefa vita tany Vatomandry zany dia nakatona tao satria za olo tsy mahay mivavaka tsy dia mahay mampivavaka olona tsy hitako zay atao fa nikatona tao zany io dia rehefa nikatona tao zany io fiangonana io dia tsy nisy nivavaka tao nakatona tao fotsiny za mbola nianatra ihany nitoy ihany amin'ny fianarana satria papanay olo manam-pahaizana be fa olo mpikaroka izy reny mpianatra ny Ankatso reny aza mandeha any aminazy ihany alohan'ny anaovana boky dia mianatra aloha manohy fianarana mijanona any aminay ihany mihitsy mandritra ny herinandro amin'ny fanomanana an'izay dia tao anatin'izay tena nianatra nampianaran'ny papanay tatsy ariana amin'izay zany za dia lasa ohatrany hoe mianatra lesona zany za alohany amin'ny valo ohatra hoe manomboka amin'ny 9 satria zay rehefa mirava amin'ny 5 dia tsy maintsy tonga amin'ny 5 sasany sy maintsy tonga an-trano fa papanay sy manaiky an'izany hoe anao zany tara dia tonga amin'ny 5 sasany dia amin'ny 9 zany ianao ohatrany hoe amin'ny 5 sasany dia amin'ny 9 anao tonga dia efa mandro ohatrany dia mianatra lesona dia tapitra iny amin'ny 7 misy fotoana rehefa kaiky fanadinana mavita mihitsy papanay hoe maka koveta keza be dia asiny rano mangasika azobony ao ny tongotra ao
eo anao mianatra lesona am'izay tsy matory de tsy maintsy afaka foana de tonga 17 taona zany de efa hoe mieritreritra hoe efa hoe nanohy fianarana ambony de hitady asa am'izay a teo anefa ny vao tonga ny afatra Andriamanitra hoe nanao ny asan'Andriamanitra za de avy mianatra lesona za de nialina iny ampianariny anjely soratra masina avy mianatra lesona de nialina iny ampianariny anjely soratra masina de ohatra anao zany manao boky amin'ny fianarana anaranao fikaroana zany de tam'izany fotoana zany fikaroana natao zany momba ny hoe fambolena poivre café girofle ohatr'izay de nefa zany a resaka fambolena mihitsy zany tena nanarana de efa sika hoe tafavoaka tam'izany nefa ianao amin'ny antoana ianao zany mba manao karazana boky atao avana am'ilay izy amin'ny alina ndray zany ianao a misy anjely mampianatra soratra masina ny fagnaro le izy de ny anjely zany nandresy za tonga mpanompoandriamanitra zao de manititika anao anatin'izany zavatra rehetrarehetra tantarainao zany hoe manahoana fifaneraseranao sy le anjely satria misy no milaza zao hoe tenin'ny anjely o ny teny tsy fantatra de na zavatra tenenina ary tsy fantatra de tena izay mihitsy ve ny resaka ifanaovanao sy le anjely ny resaka fanaovako tamin'ny anjely aloha de miresaka amin'ny teny gasy satria taty ambony tany le fiainana de miresaka amin'ny teny gasy izay fa sy miresaka raha miteny sy fantatra zany de tsy haiko izay lazainy de tsy tonga am'izao za fa miteny tamin'ny teny gasy izy ia fantaniko manaraka angamba sœur Fabiola nisy le tamin'ny farany herinandro teo niteraka Elisabeth ao anatin'ny tambazotra serasera tsy ivereny antsika iny ngamba fa fantaniko hoe misy ve ny dingana tsy maintsy tratrarina na avy tsy maintsy tratrarina vao afaka mahita fahitana tahaka an'ireny de tena le olona tany sainy zareo anatin'ny tambazotra serasera tokoa ve le tena hitanao tao anatin'izay fahitana hitanao zay iny aloha zany de za zany tamin'iny fotoana iny tsy nanendry olona mihitsy satria tao anatin'le fahitalavitra ilay olona zany tonga de nametra-panontaniana tahaka anao zao de tampoka le izy satria tenin'Andriamanitra no mitoriko tampoka be tampoka zany le fanontaniana de le olona fantatro tao amin'ny elo no ny fampiresahako tao de mamano Messi zay vehivavy avy any Tamatavy mpihira ihany koa izy de maty teo ampiterahana de ny zanany aza afaka 2 andro iny mbola maty ihany koa Messi ny anarany zanany de le lehilahy ndray zany olona avy any Tsioleara fa zareo avezo fa mipetraka any Tsioleara rehefa vitsy ny fandariny lakamisy de tonga tao amiko zareo ny zoma fa ny rahalahiko mihitsy ozy izy le antsa teneninao fa iantsa ozy izy antsony avina valina ny anarany de izy ozy izy zany tsy mandiha mpampianatra olona mandiha izy mpampianatra olona mihira izy manao fananakira amina karazana karaoke de anisany hoe nalaza any koa zany izy fa sy de hoe nalaza be ohatran'le olona teneniny zareo am'le Facebook de efa ny fampiraraza isy fianakaviany hoe sotra besaka anao izy ny teny fa raha ny toetra nozy izy de tena izy mihitsy le tenenino very io fa misotra ozy izy fa zay ozy izy falibe zay fianakaviany mba hahafahanay miteny amin'ny fianakaviana mba hahafahanay iova fa mbola entohanay mihitsy raha firenao alainay ihany ianao na ny solotena mpianakaviana mankitsy ifampiresaka aminao anazavanao bebe kokoa momba an'izany mba ahafahana miova ihany koa izy zany fa tsy le olona resanjareo le olona resanjareo olo tsy fantatro mihitsy fa ity zany sady mpitsara feo izy mpampianatra hira amina karaoke mpandiha sady mpanao horonan-tsary malagasy de lasa ny fangaro zany le izy de hitanao le zavatra teneniko nasen'ny olona kisarisary de sady natezitra n'le fianakaviana na fitohana amin'ny fianakaviana nampahaleloanay ihany koa satria za daholo no narasirasiny olona sy nompainompainy olona tena nataony sisy-dikany fa za efa namela ny eloko andrenireny mampanompandriamanitra hoe navelako ny elony fa za ihany koa hitondrako mbola mitondra fialantsiny foana za ho an'le olona tafotoana voaka malagasy tafotoana tamin'ireny tompona niraikitra zany ilay olona naneo an'le sarisary ansainy tany de navoakany teo nanafotoana ny gasy malagasy rehetra de tompona niraikitra am'izay zavatra nataony izy fa anjarako zany mialatsiny avoaka malagasy mialatsiny ihany koa amin'ny olona tafotoana am'le fianakaviana tafotoana amiko fa tsy havanareo ny teneniko fa zavatra sendrany fanandrifo le izy fa sy mitombona de zay zany hitondrako fialantsiny fa tsy maninona ka ia de amina resaka fahitana tahaka ireny na hoe mahita an'le tontolo tsy hita maso misy avo ve sœur Fabiola tratrarina amin'ireny indrindra hoe amin'ny avo ara-panahy ahafana miaina ny zavatra tahaka an'izany hoe mahita ny any an-danitra na mahita ny zavatra miseho any amin'ny elo
ia misy voaram-panatratrarana tamin'izany fotoana zany zany za hita ao anatin'ny baiboly manko ny gasy hoe anisan'ny miaramila izay nametraka ny davida teo amin'ny fanjakany de rehefa nahitan'io zany de tokony ananjara lova ny gasy tokony isy foazam-panahy lehibe eto nampirisika na bebe koa zany anatony an'Andriamanitra zany le izy de tao anatin'izay zany nikaroka foana zany mo nisy nampiana koa ny anjely de ny anjely zany teny hoe tandreo misara ny didy folo de tandreo misara ny didy folo raha olo zay lazain'Andriamanitra fa ny atao hoe tenin'Andriamanitra ozy izy dia ny teny izay lazainy vavan'ny Jehovah Andriamanitra mivantana na ilazainy lazainy ampaminany ohatra hoe Isaia na Jeremia na Ezekela hoe zao lazainy Jehovah amin'ny zanak'Israely na hoe zao lazainy Jehovah zany ozy izy tenin'Andriamanitra na izay lazainy Jesosy Kristy tompo vavany mihitsy no teny fa raha miteny ozy izy Petera na miteny Paoly na miteny izy de sy tenin'Andriamanitra zany fa soratra masina raha ohatra kosa zany ozy izy ka hoe miteny Davida mpanjaka hoe alaivo Baseba fa za te hijangajanga aminy i Davida no niteny an'izany fa sy Andriamanitra i Davida zany no niteny an'izany fa sy Andriamanitra raha ohatra zany ka hoe miteny zany Baseba hoe ohatra zany miteny zany Baseba hoe za Davida bevoka aminao ohatra de Batseba no niteny an'izany raha niteny Davida hoe Solomona zanako no mandiby ana amin'ny fanjakana de i Davida no niteny an'izany de ny fahaizana manavaka an'izay zany teny nampianarina Andriamanitra na mihitsy hoe tamin'ny alalany anjely hoe avao tsara ny tenin'ny olona de avao tsara ny tenin'Andriamanitra de avao tsara ny atao hoe soratra masina satria raha ohatra zany ka miteny zany ohatra hoe Nebukadnezara mpanjaka hoe raha vao Jerusalema dory fiangonana ny Jerusalema le tempolo Solomona de sy tenin'Andriamanitra zany fa teny Nebukadnezara mpanjaka de zay zany fanavahana an'izay zany mila fantatra de ao anatin'izay koa zany ianao mila tena hoe mila fantatra ao zany zay de mitandrina an'izay didy folon'Andriamanitra zay de mivavaka zany azo evana daholo ny andro rehetra fa sabata zany sy ny voaloham-bola natao tena fiankofana fanamasinana ny hoe fankasitrana ny zavatra an'Andriamanitra rehetra de zay koa zany mila vavahana de zay vao tonga amin'ny ara-panahy avola hita rehefa hitana anjely ianao fa hoe marina mangety hitan'Andriamanitra de ampahitany an'Andriamanitra ianao izy misy makanao zany de entiny ihany de ampahitany zavatra any fa amin'le fotoana fanaovana andreny voyage astral manko filazanona anazy tsy vatany zany matory eo am-pandriana de ny fananao zany no mandeha entiny anjely de ampahitananao aby raha jiaby ohatra hoe ny an-danitra any amin'ny elo de avy eo ny fananao miverina de manoratra fotsiny misy an'izao any misy an'izao any io indrindra masy sœur Fabiola hoe raha ny karazam-piangonana misy eto Madagasikara zao efa ho zato mahery de ireo karazam-piangonana andreo nefa samy mampianatra daholo tenin'Andriamanitra de ny kamaroan'ny olona am'izao lasa very hoe izy ary ny tena marina amin'irety zavatra rehetra de ahoana ny tena ahafantarana marina sœur Fabiola hoe ity olo ity ny tena mitondra ny afatr'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra araka ny famarinana za aloha zany de tsy fantatro mihitsy koa ny marina satria zay manko samy manana ny fiangony vavahany de samy manana ny foto-kevitra ijorony za manko efa ianao efa intelo zay io maty efa avy ny maty intelo zay io de nisangana de tao anatin'izay nampahafantaran'Andriamanitra anao hoe satria manko misy ny tenin'ny Paoly milaza hoe aoka ny vehivavy anginy de iny zany voizina mpanompan'Andriamanitra rehetra ray izy iny de rehefa nifidy anazy zany tompo hoe za ozy izy tompo misy zavatra mampahalalo anazy satria ny lehilahy zany fony izy mbola tsy nanambady raha ohatra ka hoe tsy nanambady izy de nampiasain'ny tompo nanangana fiangonana de rehefa nanambady am'izay zany izy de lasa le vady niteraka fijejojono ao anatin'ny fiangonana fa le lehilahy masina tsara ihany de raha ohatra izy ka olona manambady de samy niatra jaly ihany izy roa mivady de masina tsara tao anatin'le fananganana fiangonana fa rehefa manomboka mandroso ny fiangonana de mivalalila le fahamasinan'le vehivavy de ohatrany hoe anjakan'izao tontolo zao de avy teo am'izay zany tompony niteny anany tam'izany maty za tam'izany de hoe efa nandrasana tamin'ny fahatelo fahafatesako zao za efa tena maimbo tanteraka mihitsy de efa nandrasam-paty zany za 3 andro de hoe atao fomba jiosy sa atao fomba be sy misaraka sa atao aiza satria any ankadin'Andriana zay aloha milevina satria taranaka mpanjaka le renin'ny papako de mipetraka milevina ny ankadin'Andriana de jiosy ihany koa papany
de manana fasana koa zay mbomanka kely de ao anatin'izay nefany a hoe anaovana fomba be sy misaraka ave raha fomba be sy misaraka de levina zany tamatavy nefa le fiangonana misy anany koa manana fasana manokana zay teo am'izay zany nisy ny fisavorotana hoe papanay miteny atao fomba jiosy io de sy maintsy milevina mbomanka kely ny fianakaviana mitety atao fomba nandrina io milevina ny akadinandrina ny mamanay indray miteny hoe tsy manina fa io be sy misaraka levina ny tamatavy ny pino ray teny aleo izy levina aminay fa i Abrahama zany tenin'Andriamanitra elao ny havanao sy ny rainao fandohany anaraka ana efa n'Andriamanitra de aleo izy any amin'ny fasana izay arahany fiangonana ny fisavorotana tam'izay fotoana zay de teo nefa ny tenina ny tompo anazy zany ny fanako tany an-danitra zareta ty ny ajevitra de tany an-danitra zany tenina ny tompo hoe enao ozy izy ny fijiko de ozy taminy hoe satria zany tompo zany manana seza fiandrianana fotsy be tsara tarehibe de ato ambadika aviato zany milahatra oatra ataonsika zao lola 12 aviato de lola 12 aviato de misy misangana ohatr' zao fanaovanjiro fiangonana rehetra de raha ohatra ka maty le filompanorana fiangonana de maty le fanaovanjiro tsy mirehitra tsony de ato orinan'ny tompo aviato zany misy anjely fito ato de anjely fito ato mitazona trompetra de misy arc-en-ciel orinan'ny tompo ao zany de nitareny ohatran'ny masoandro de ny masony ohatran'le lafo reto any miseho am'le mampiseho an'le diampansika iny izy de ohatran'le tongony am'le diampansika iny fa izy manao akanjo fotsy lava be tena fotsy be de avieo misy fatotra ohatran'ny ranombolamena ny lamba ny fatotra eto de rehefa miteny izy de ohatran'ny misy afona misy an'ireny sabatra reny mivoaka amin'ny vavany zany tena manindrosindrona vatana jiaby de izy ny teny hoe enao ozy izy vehivavy ianao ny safidiko anangana fiangonana de tovy hoe fiangonana kristianina miara-mivavaka am'izay afaka miara-mivavaka ao daholo ny olona rehetrarehetra na aviaiza ny fiangonana de tsy manavakavaka de zany de teny tamin'ny tompo sa afaka miteny ianao ozy de zany teny taminy zany hoe tompo vehivavy ny Paoly miteny hoe aoka angina ny vehivavy antsoy ozy izy Paoly zany mansiny anjely de nantsony Paoly hoe tsy hitanao ve ao anaty baiboly marina ozy ny tompo fa sy anisan'ny mpianatra 12 niaraka tamitry Petera ianao fa mpianatra taty arina de tsy hitanao ve anaty baiboly be deabe ny vehivavy nanohana ny apôstôly besaka ny vehivavy niara-niasa tamin'ny tompo ohatrany hoe Magdalena Maria Magdalena Maria nabaviny Lazarosy be deabe tsy hitanao ve le vehivavy Samaritana tao Sikara le nansaka rano iny de avy teo nampiasaiko ozy izy ny taona ny Samaritana be deabe resy lahatra tamin'ny fanompony ka ahoana ny teneninao hoe mangina ny vehivavy de zany ozy izy sy ny teny an'izany zao ozy izy vehivavy gasy ozy izy ny safidiko avy any Madagasikara fa zany nagnana fiangonana marina any amin'ny alalany fa izy raha izy vehivavy misy mitafy fahamasinana izy misy ny filompanorana fiangonana de tsy ova misy ny fahamasinana izay isafidianako anazy satria vao volavola tamin'izay za de hoana tenanao fa ny vehivavy ankina ka izy ane ozy sy jirany gasy zany sy jirany Madagasikara zany fa le fiangonana nentiko ozy izy Paoly noho ny korontana de satria bebe besabesaka vehivavy manakaza de bebe vava ohatrany hoe te hibaiko an'le fiangonana zany te ametraka ny tenany ankoa anaty fiangonana de teneniko ozy izy ako ny vavy angina fa raha misy zavatra tsy azonareo de anontany ny vadinareo de zay ozy izy le izy fa sy nataoko an'izany izy fa nataoko an'ny fiangonana any fa nga ozy izy zany mbola malaza zany de ozy voasotra anatin'ny baibolinay zany zay ozy izy ny tompo le fa nampianaranao mbola kely hoe zay le atao hoe soratra masina fa sy tenin'Andriamanitra de zay natonga anao hoe lasa mpitondra fiangonana de tsy fantatra tsony zany eny ambadika any misy fiangonana marina ve na sy marina fa zay aloha zany ny makasikana manokana efa ndresaka fiangonana zay any ianao Sœur Fabiola anisan'ny ataontsika hoe mampiavaka ny fiangonana rehetra ny akanjo misy ny sasany manao hoe vehivavy tsy mahazo manao pataloha misy ny sasany hoe tsy maninona zany raha ianao manokana zao manitikitika anao hoe misy anto manokana ve zao fiakanjo anao zao hoe misy sarin-doha de misy robe manokana sa hoe safidinao manokana hoe ty mba tiako anaovana androany sy fidy manokana ka fa za zany le papanay le hoe jiosy izy mamako gasy i mamako de sy resy lahatra mihitsy amin'ny fitafy ohatr' zao satria mba hoe jejojejo kely zany ny hoe zanany vavy fa papanay tsy manaky an'izany fa vitany mihitsy ny mamatotra ano mitongo-pandriana de kapohany eo ianao rehefa tena tsy manaraka ny fahamarinana ny papanay zany eritreretiny hoe fomban-drazana jiosy le izy nefa le izy voasotra anaty baiboly
moa rehefa nitezainy anjely za de vao maika ny tomby ihany koa ny fahamasina satria ianao ifanerasera amin'andriamanitra de ampianariny foana ianao ne olona hiditra ny lanitra any anga hijiran'ny vehivavy manao pataloha zany any anga hijiran'ny vehivavy mitanjatanjaka manao sorta zany fa tsy maintsy jeny atsy ianao de efa ohatrany hoe tsy antany tahaka ny an-danitra jeny atsy ianao de efa manomana ny hoe mazanak'andriamanitra anao le ho any an-danitra de vao maika namafisy ny fahamasinako zany a de tahaka an'izao misy zany tena tsian'andriamanitra hoe tanina sy ny tongotra iny miseho de tare fa tsisy miseho raha za manokana zao de ny tanako ihany de tareko no hitanao fa ny tongotra mbola misy ba de zay misarona tsara ia ao amin'izay resaka fiangonana zay ihany sœur Fabiola mahakasika ny fiangonana kristiana miara-mivavaka azy lazainao hoe firy taona zany zao ny fiangonana kristiana miara-mivavaka de manodidina ny firy eo ny mpino manaraka anao zay zany a eo amin'ny 10 taona zao ny fiangonana kristiana miara-mivavaka 10 taona de zay am'izao zany a mety eo amin'ny 7 arivo zay a am'izao fotoana zao a ny manaraka anazy zany na eo amin'ny mahery eo fa ny heriny zany tsy fantatro fa izy be deabe ay atao anatin'izay fiangonana zay araka ny lazaina atao hoe manodidina 7 arivo eto andrenivohitra daholo ve ireo fiangonana ireo samy misandrahaka amin'ny faritra enina eto Madagasikara misandrahaka amin'ny faritany mihitsy tena efa feno fa eto Taninarivo sy ny manodidina de zay lazaiko zay fa besaka zany zay i Taninarivo fotsiny zay a de miaraka am'le hoe zanam-piangonana manodidina azona hoe synagogue fa ny any amin'ny faritany tsy voaisa hoe firy ny any amin'ny faritany satria ny Tamatavy ihany koa efa ngeza be ny fiangonana misy any Fianarany Soa de misy any Jego de famparitaka be zany ny fiangonana ia misy sœur Fabiola maraparanantsika azy hoe misy le atao hoe fiangonana avy any ivelany tonga eto amin'ny Madagasikara inona ny azonao lazaina amin'izy ireny de eo ihany koa misy ny hoe antikristy mihitsy le fiangonana zany hoe fiangonana ihany izy fa antikrist inona ny azonao lazaina mahakasika an'izay za zany a de tsoroketo fa tsy mankasitraka an'le hoe vahiny avy any ivelany a mitory teny aminaty fiangonana eto Madagasikara hitondra fifoazam-panahy mitondra fifoazam-panahy za gasy a ny foazan'Andriamanitra teto Madagasikara za matoa zany ny foazan'Andriamanitra nisy fifandraisana atao araka an'le lazaiko anao zay hoe zay le fianako de le olona vahiny avy any ampita tsy haiko aby ny zay ny andohany tany na inona zay ny andohany a tsy matoky anazy misy za noho izany a tsy ekeko hatramin'ny farany mihitsy ny hoe vahiny avy any ampita hitoky teny amin'ny fiangonana zay misy ana atahorako sao de hoe anaparitaka fanahafa izy a ka isakana fitahina ho any mpino zay ho anatin'ny fiangonana de amiko zany a za sy mankasitraka an'izay mihitsy fa ny anahy zany rehefa tsapako hoe misy olana zany misy inona manan'Andriamanitra ivavahana za de raha ohatra hoe tsy mandroso zany fiangonana manan'Andriamanitra ivavahana za de aleo zany ny Andriamanitra zay ivavahako a ohatra hoe misy olana za mitra fajikana za raha tena hoe tsy mandroso ny fiangonana jirako fifajiakana ivavahako any an-tenimbohatra anaovako alim-bavaka de eo anatin'izay zany a mifandray amin'Andriamanitra za tsy matoky olona fa tsy ny tenako ihany de le olona mpianatra anahy zay tezaiko fa raha hoe olona avy any ampita zany tonga de laviko avy hatrany ny fiarah-miasa ia maraparanantsika azy sœur Fabiola inona zavatra tianao atsidika na tianao tsindrina ary mialohany tena maranantsika ny fandaharana ny voalohany aloha zany a de mbola mialatsiny avoaka malagasy ihany am'le fanafotoana tam'le resaka serasera Facebook a fa za zany a sy anisan'le olona-panalabaraka olona na hoe za zany tamin'ny fotoana indra nanontaniana tampoka be le fanontaniana tsy maintsy zay zavatra fantatro no niteneniko fa za tsy afaka anendry olo hoe za de sy maintsy ity mihitsy no niteneniko a nana fotoana ny gasy iny za manko zany tsy fihavanana ary za olona tsy fihavanana manampitiavana za zany sy tiako mihitsy hianana olana amin'ny olona mampanompo-Andriamanitra anahy de fialantsiny foana aloha zany ataoko avoaka malagasy de fialantsiny ihany koa ataoko am'le fianakavinan'le olona zay tafotoana ihany koa fa tsy havany no niteneniko fa afaka mijoro vavolombelany koa le fianakavinan'le antsa le avy Antsioliara le nifampiresaka tamiko sareza falibe fa mety mbola eo an'Antsioliara zany zay nangana fiangonana amin'ny alalany zareo de mialatsiny ihany koa am'le mpanakanto a de aveo a ny tiako asidika ihany koa zany a misy etsika lehibe
ho atao zany a amin'ny fahadimin'ny volana aogostra ao amin'ny coliseum io a zany vao hiakatra any amin'ny coliseum de manasa ny olona rehetra mba ho tonga amin'izany fotoana izany. Ia, efa hitantsika eo amin'ny fahitalavitra eo moa ny laharan-tarobia fa atsika mifanerasera amin'ny fiangonana kristiana miara-mivavaka na amin'ny Sœur Fabiola. Ankasitrahana manokana ianao Sœur Fabiola nanaiky ny vahiny tato anatin'ny vaovao-tselatra manokana ny M24 tamin'ity androany ity. De faly be ihany koa za nasainareo teto a de voninahitra ao an'Andriamanitra de omena fisaorana manokana ankonareo. De izay ihany koa no hoentsika manakatona ny vaovao-tselatra manokana tamin'ity androany ity. Akasitrahana feno ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny afarany a. Dima amin'ny aina no teto amin'ny familorana ary mametraka ny mandrapitafa mandrapiona amintsika rehetra ny tokantrano andray.